Aleloia, shalom daholy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ianao rehetra eran-tany. Ry ava malalo amin'ny Tompo anio aho dia hijoro vavolombelona fohy aminao, ampitandrina anao zany ny zavatra nasehony fanainy Tompo tamiko teo amin'ny fitoam-bavaka voafako omaly alina zany izy io ny alatsinainy lasa teo zany dia raha nivavaka zany izahay tao anatin'ny grupy WhatsApp dia teo ampandroana devoly dia nahita fahitana zany izahako. Ry havana alohan'izany nefany dia mangataka aminao ao hiarivavaka amiko zany satria ny tompo no tompony zavatra rehetra ary ny fanahin'ny tompo ihany no afaka mampiteny eto. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy misaotra mankalaza anao, midera manaja anao Jesosy, ianao no asandratra Jesosy, ianao rery ihany no Andriamanitra. Ka mangataka aminao tompo, oka ianao andrakotray amin'ny rano soa Jesosy, izahako sy ny ankonako ary ireo zanakao tsiraray averan-tany Jesosy malala o. Aoka koa nao fanahy masina ho hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany. Ka oka ianao fanahy masina ho hisandratra, satria ianao lay anatinay, ianao lay miaro anay, ianao lay Andriamanitra, ianao lay telo fa iray. Ka misandrata fanahy masina o, misandrata ray malala o, misandrata Jesosy o, satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao aka ny zanakanao izay fa vonona ihany. Misaotra tompo. Aleloia. Amen. Ry ava malala amin'ny tompo, ao amin'ny bokyny Jaona voalohany alohan'ny zanambarany fahitana hitako zany ao amin'ny bokyny Jaona voalohany toko faharoa andiny fa 5:10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Toizako ihany ten'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen najanoko hatreo. Ry havana, ny zavatra ambaran-ten'Andriamanitra eto dia hoe aza tia izao tontolo izao. Ary koa zany tena ho raisiko dia ilay teny hoe ny zavatra zany izay eto amin'izao tontolo izao zany dia ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Amen. Ry havana, mila tsika mitandrina ny amin'ny zavatra izay vidintsika izany ary koa ny zavatra izay jerentsika izany. Ry havana, ny fahavalo dia miditra izy amin'ny fomba rehetra zany andravanantsika, azahoanantsika. Matoa miteny izany dia izao, ny zavatra nisy eo zany dia nisy zany fitafiana anankiray zany no ambarako eto zany izay novidiny vadiko zany izy io ho azy zany. Dia no nefa novidiny zany lay izy dia tsy voajeriny tsara izany ilay komandy nataony zany lay zavatra zany no komandeny zany. Ry havana, no ny efa tonga io entana io zany dia ilay izy tena hoe marika satana zany ny amin'ilay lamba zany. Ry havana, tonga dia fantatra hoe satana le izy. Engany ny tompo anome fampaherezana anao ary koa zany indrindra ampahiratra ny masom-pananao zany mba hiambenanao amin'izay zavatra vidinao. Ilay izy tsy nampoizy ny vadiko satria tsy izay zany no fieverany an'ilay entana no nefa tonga zany ilay vesta moa zany le izy. Dia no nefa tonga zany ilay vesta io tamin'ny io andro alatsinainy io dia tsapako mihitsy hoe no nefa naseho an'ny vadiko zany le izy dia tsapako mihitsy hoe tsy any tompo fa satana mihitsy zany ilay vesta tonga. Ry havana, ny vadiko zany tamin'izy nijery an'ilay izy tamin'izy komandy azy par internet io dia every zany fa tsy ohatran'io no nefa tonga zany ilay izy. Ry havana, soa ihany fa afaka naverina ilay lamba izany. Zavatra niseho nefany dia io andro io alohany izany amerenana ny entana izay vidinao, ohatra zany ety ampitan-dranomasina dia alainao sary zany lay izy dia alefanao any amin'ilay magasin zany en ligne dia rehefa aveo zany embalenao dia averinao zany ilay entana. Ry havana, tamin'izy naka n'ilay sarin'ilay lamba zany dia napetra tsy maintsy sokafana zany ilay lamba io dia nalaina sary zany zany vao
na prima zany anatin'ilay amerenana azy any amin'ny mpivarotra. Dia noho nefa nivavaka zany izahako ny alina an'io, dia noho nefa nandroaka devoly zany tao anatin'ny fitaobavaka ny alina zany latsinainy alina, dia noho nefa eo am-pandroana devoly aho zany, dia teo amin'ilay toerana izany, amin'ilay nametrahan'ilay vadiko an'ilay lamba zany nalaina sary izany ilay nanokafany anazy zany nalaina sary, dia teo amin'io plasy io zany hitako zany anatin'ny fahitana fa nahita devolina voaya zany, ny rambo zany no hitako maintimainty be. Ry havana, dia mandroaka devoly dia hitako anaty fahitana zany lay devolina voay zany, dia tsy hitako zany lohan'ilay izy fa eo amin'ny tapan'le vatana io zany no hitako sy lay rambo zany no naseho ny fanahy masina tamiko. Ry havana, mandroaka devoly aho fa hitako foana zany io zavatra io devoly io, maintimainty be ny lokony. Ny antony dia mbola tato an-trano ilay lamba izany fa ho averina. Izay no mahatonga an'le izy hoe mbola hitako tanatin'ny fahitana, ary isaorako ny fanahin'ny tompo satria nasehony tamiko izany zavatra izany. Ry havana, mila isika mitandrina, mety anontany ianao hoe inona ilay lamba mba hiambenako. Ilay lamba dia veste zany izy io lava be ary maintimainty be ranoray zany io veste io, dia en cuir zany le izy fa tsy tena le hoe vrai zany fa ilay copie zany. Ry havana, tsy ohatr'izay no nieverany vadiko tamin'ilay izy tonga zany fa hafa mihitsy zany no nieverany an'ilay veste. Mila miambina isika tompo satria misy any satana izy ireny, engany ny tompo ampiratra ny masom-panahinao koa rehefa hividy zavatra ianao. Manotany foana any fanahy masina, fa ny fanahy masina dia mampianatra antsika ary manamboatra antsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.